izay ny eo amin'iny mbola tantara mitoy moa izany satria ry zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme amin'izao fotoana dia mbola mieritreritra ihany koa ny hanao fifidianana any amin'ny faharaiky amby roapolo ny volana novambra any izay fifidianana section mihitsy moa no heverindry zareo ho tanterahana amin'izany ary amin'ny 15 ny volana desambra izy ireo mieritreritra hanao izay fifidianana ho an'ny ligy izay raha ny atao hoe tety andro napetraky ny fédération nefa dia ny 15 desambra ihany koa izy ireo mieritreritra ny hanao fifidianana ho an'ny izay filohan'ny fédération vaovao ny tantara mitoy aloha izany sy teo anatin'ny taranja fototra atletisme haity ho fametrahana ireo ratsamangaika izay mitantana haity taranja haity izay ny amin'iny fa ivadika eo amin'ireo fanatanjahantena nivon'ireo banky kosa indraytsika izay efa mahazo vahana tanteraka amin'izao fotoana izao efa mamaraparana ny hitao-pilalaovana ho an'ny izay fifananana eo anivon'ireo Samy Bank sy ireo orinasa miasa manodidina izay ka ho an'ny taranja tsipikanety be dia nitotsaina tamin'izao farany herinandro izao tetsy amin'ny CBT ny Mahamasina izany ireo lalao famaranana. Ny ekipan'ny Access Bank avokoa no nandrobaka ny hilarana voalohany sy faharoa teo amin'ny taranja tsipikanety be ao anatin'ilay fifananana Interbank. Ny asa Boston natao teny amin'ny CBT Mahamasina ny dingan'ny fifanitsanana izay nandraisan'ireo banky rehetra sy ny institution financière anjara. Notoizana androany maraina izany ka nanatotsana ny famaranana izay niona ny samy ekipa triplette avy ao amin'ny Access Bank. Androany koa no nataony fiaditoerana nikatroan'ny BNICA sy ny banky Vohibe ka ny ekipan'ny BNI no nivoaka nandresy tamin'ny 7 ka mitana lana fahatelo. Ifarana ny voalohandohan'ny volana desambra izao ity tournoi Interbank ity dia efa maneho ny fankasitrahany ireo mpandray anjara rehetra sady ny mpikarakara dia ireo nivony association sportive des banques. Arak'izay efa madivy farana izay ny tournoi Interbank dia androany zao petanque no tanterahana asa vikarapitso angamba ny ohatra ka tsy tratrandroany le eliminatoire rehetra dia eo amin'ny herina izay nao final ny basket sy ny volley dia amin'ny tapabolana anao ny natation dia clôturé amin'izay zany ny tournoi Interbank amin'ity taona ity dia ny arivan'io moa ny remise de coupe. Mitoy ny farany herinandro zao araka izany ihany koa ity fifananana ity ka ny famarana eo amin'ny taranja volleyball sy basketball no tanterahana amin'izany.